hoy Jesosy, fa izay rehetra mihaino ireo teniko ireo ka tsy manatanteraka azy dia ho tahaka ny lehilahy tsy misaina izay nanohana ny tranony teo ambony fasika. Latsaka ny ranomorana, nitosaka ny riaka, ny fofofo ny rivotra ka samy namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny faharavany.